rodobeny mpanohitra ho mpanohitra modely aty Afrika ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Tsy manana politika mahomby ampivoarana ny fanabeazana ny fanjakany ho ny fanambarany etsika roy. Komina Antananarivo renivohitra sy ny prefekturan'ny polisy isy ny fiaraha-miasa ho fampandrosoana ny tanàna Antananarivo. Manantitra ny arabo ambam-pirarintso anareo tompolasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Andro niavaka ny androany satria nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM tetsy amin'ny kartona nosy no nanantanterahana an'izany lanonan'izany ary niaraka tamin'izay ihany koa ny fampahafantarana ny mandrafitra an'izay RMDM izay tarihan'ny filohany Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ndeha rahantsika ary ny vaovao mahakasika an'izay hoentin'ny Germain Menjanahary sarin'ny Mano Randriamalala. Mpanohitra ho modely aty Afrika ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Fantatra izany nandritra ny fampahafantarana ofisialy ny mahafilohan'ny antoko-mpanohitra n'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny filoha-lefitra miisa 4 izay hijeriny any amin'ny faritany tetsy amin'ny Hôtel Carlton Nosy. Fanoherana miavaka no atao satria manaraka ny lalàna ary afaka manampy ny fanjakana raha toka mahasoan'ny vahoaka ny hevitry ny mpitondra, saingy mitsipaka kosa raha toka tsy ahasoan'ny vahoaka ny fomba fitantanana ny eto amin'ny firenena. Ny antony isin'ity antoko-mpanohitra ity ary inona ny antony ijoroany? Misy dimy mazava tsara izy loatra eny tsara. Fametahana rafy ny fanoherana matanjaka zay mikasika ny tombotsoam-bahoaka ary itsara ny fitondrana amin'ny fampanantenana izay nataony tamin'ny vahoaka. Faharoa, ny fametahana afanina ho an'ny tondro mba tsy hisy ny fanaparam-pahefana izay mety hitondro any amin'ny didijadona orena. Fahatelo, ny fanajana ny tsy mety eo amin'izay fitatanana rasy ny fanapahan-kevitra raisy ny fitondrana nareo tetikasa izay tsy mitondra tombotsoa amin'ny vahoaka malagasy sy ny firenena manontolo. Tazonina ho tompona andraikitra amin'izany izy ireo zay teny azy zay le redevabilité de l'État. Faefatra, ny filazana ny marina amin'ny alalan'ny tsikera eo amin'ny fitantanana ny firenena mba ho fantaky ny vahoaka daholo ny zava-misy eto amin'ny tany sy firenena. Ary fadimy farany, rafitra ahafahana manentana ny vahoaka malagasy rehetra eo amin'ny andraikitra ny mpanohitra manoloana ny zava-misy. Isan'ino mafisy ny filohan'ny RMDM Marc Ravalomanana nandritra ity fotoana ity fa fanoherana izay miaraka amin'ny teknôlôjia vaovao no isan'ny ifotoran'ny fanoherana. Mariky ny demokrasia ny fisian'ny mpanohitra toy izao. Voalazan'ny lalam-panorenana ao amin'ny 440 fa misy ny atoko-panohitra atokony hitsangana ny atoko-panohitra eto Madagasikara. Dia izay zany no nitanterahanay ary io fanapahan-kevitra io dia vokatry ny fionam-bezany atao teto tamin'ny 10 volana Aogositra 2017 niona teto daholo ny atoko politika rehetra. Tamin'izay dia nitsiry le hevitra milaza hoe andaotsika hivondrona, andaotsika tena ampiseho zany fitiavan-tanindrazana zany satria ny lalam-panorenana fa namea lalana ary ilay lalàna 2011/013 dia efa nilaza ihany koa fa ny décret d'application sisa nandrasana manaja tsara ny lalàna zany izy hay ary dia te ampiseho ihany koa fa vonona ny tarika sy anatanteraka zay asoany vahoaka malagasy. Tsara moa ny manamarika fa sambany no nisy ny firaisan-kina tahaka izao teto Madagasikara teo amin'ny samy mpano politika ary ny tena zava-dehibe
dia tamin'ny alalan'ny fifidianana no nametrahana ny filoha sy ny filohalefitra misa enina ho an'ny rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara io. Dingana goavana amin'ny fametrahana ny antsoina hoe demokrasia ary ohatra goavana ho an'ny mpitondra ankehitriny arak'izany ny fijoroana sy ny firaisan-kina n'ireo antoko politika miisa 120 anohitra ny fitantanana tsy mety ataony mpitondra ankehitriny io. Fa zava-dehibe ny firaisan-kina izay asehon'ny antoko politika ao anatin'ny vovonana rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara satria ny fikatsahana ny tombontsoam-pirenena no atao vaindohan-draharaha na dia samy manana ny atokony aza fa mivondrona kosa ao anatin'ny RMDM manjaka ihany koa ny demokrasia ao anatin'ity vovonana ity. Toy izao ny faneho-kevitra hoentin'ireo mpanao politika ao anatin'izany RMDM izany. Anisan'ny niditra anatin'ilay rafitra ao amin'ny rodoben'ny mpanohitra demokrasia Madagasikara moa zany ny atao HVM ny antony satria fanoherana zany tsy hoe fanoherana olona fory fa resaka foto-kevitra tsy mitovy foto-kevitra amin'ny HVM zany ny fitondrana amin'izao zao zay mahatonga ny HVM zany hiditra anatin'ilay rodoben'ny fanoherana. Zay aloha voalohany tsara faritana zay. Ka rehefa misy ny rafitra apetraka dia manaja izay rafitra zay ao anatin'ilay rodobe RMDM zany ny atoko HVM. Zay ny antony ity anatin'ilay rafitra. Io moa zany rehefa nataony ny fifidianana dia ny faritry ny avaratra ny faritra atsinana faritry atsiranana zany no faritany atsiranana zafady no toerana filohalefitra mena ny HVM. Matoa mitratin'ilay rafitra anao dia misy zany ny fiara asa iarahany amin'ny foto-kevitra fa io kosa rehefa ao dia tsy maintsy apetraka koa ny hoe ny laminasa hoe izao zany ny fanoherana ke tsy midika hoe fanoherana hempotra fa ny fanoherana voamaika mitondra ny fampandrosoana tsisy fampandrosoana hita amin'ny firenena anankiray tsisy mifanoherana zay zay zavatra tsara apetraka zay ka raha samy mitovy hevitra daholo tsinona dia lasa mifampitatana anjamany eo fotsiny fa izay ny ilaina an'ilay fanoherana ahafahanao mitondra ny hevitra mety misy aza tsy mety ataony amin'ny fitondrana dia manory hevitra hoe tsy zay no izy ary inonareo tsara ngamba ny afatra tamin'ny kabariny folohan'ny atoko mpanohitra be mpanohitra tao fa nanazava azy zay hoe fanoherana ho any amin'ny fampandrosoana zay no atao ary tsy fa hoe fanoherana fotsiny hoe ndeha hanova-panjakana tsy zay fa fanoherana ho any amin'ny fampandrosoana zay. Heveriko fa dingana lehibe amin'ny demokrasia eto Madagasikara zay tato ato nanomboka matimaty iny fijoroan'ny mpanohitra tambabe ao anatin'ilay rodoben'ny mpanohitra ho amin'ny demokrasia eto Madagasikara iny na ny RMDM zany dingana lehibe iny ary azo mataratra fa manomboka eto zany dia tena hanjaka eto amin'ny firenentsika zany demokrasia zany. Anisan'ny tena hoe ilaina ny fikamanan'ny atoko mpanohitra sarotra amin'izao satria mila atoko mpanohitra matanjaka tsika satria ilaina zany mba ahafahana manitsy sy ahafahana miteny sy milaza ny marina ny zay misy ataon'ny fitondram-panjakana. Ohatra zao dia hitantsika fa tena milahatra ny rano tsy misy ny rano ny délestage ny jiro ny vahoaka mesahirana ny tsy fananasa tsy misy ny insécurité mahangony fotsiny mijaly ny olona ao anatin'ilay izy dia iza moa no afaka tena zany raha tsy ny mpanohitra. Ilaina ny mpanohitra fa tsy tokony atahotra ny mpanohitra mihitsy ny fitondram-panjakana. Zay no tonga ny mpanohitra zany hijoro ary mirahina raha mahasonovabaoka anay koa dia tsy maintsy miteny zay zay tsy mety ary koa mahafa nisy tety zao hovaina le pratika politika le fomba fijery fa afaka manome vaholana zay manana vaholana anatsara ny firenentsika zany ao anatin'izay. Efa mazava ny fijeriny sombam-bahoaka tiako Madagasikara ny 2011-013 ihany no mila ampiarina eto amin'ny tany sy ny firenena mba hahafahan'ny firenentsika mandroso sy hipetrahany fanoherana amin'ny hoe mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana eto Madagasikara.
Fa ny filoha lefitry ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara kosa nandritra ny fandraisam-pitenenany dia nanamafy fa takiny ny fanarahan-dalàna izay tokony ho ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Ny tsy fanarahana an'izay lalàna velona izay no tena misongadina amin'ny ataon'ny mpitondra ho izy. Ndeha arahantsika ny momban'izay hoentin'ny Germaine Menjanahary sary ny Manoran-Dremalala. Ankoatra ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana dia isan'ny ahafantarana ny fitondrana izay taria ny filoham-pirenena ankehitriny ny fanaovana tsy misy dika ny sosialim-bahoaka. Tazana tanteraka fa mihamantra ny malagasy eny fa na hatramin'ny rano isasana tarehy aza dia manahirana ny rehetra ny mahazo izany na ananana ihany fa vidiana hatrany amin'ny 2,000 ny iray zerikanina mavo. Tsy misy tanteraka fa kobaka ambava ny fampanantenana rehetra izay nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny nandritra ny fampelezan-keviny. Antony iray izay isan'ny mampijoro ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara izany. Ijaly ny vahoaka malagasy atao ny lalana atao 100 metra goka ny manaragasy. Tsy mandeha ny rano sarenao amin'ny sasany. Ny ankizy tsy mianatra tsisy tsiko. Mana ny maizy azy ny fijoritsika ary tsy azo lazaina mihitsy fa tsy ary adalàna. Ny lalam-panorenana natao tamin'ny 2010 na efa be dia be ary nanohatra an'izany, nanohatra an'izany ny communauté internationale. Izany hoe fanjakana tamin'ny tetezanita na lalam-panorenana fotseriko ny olona rehetra ao anatin'ny fanjakana dia ilay olona tamin'ny tetezanita daholo ka manina no kitihana. Ohatr'izay koa ny lalàna mikasika amin'ny mpanohitra sakany atoko politika natao tao anatin'ny tetezanita tompoko lasy tompoko avy ny CT sy ny CST nandany an'io ny tsy foisan-daton'ny olona tao. Zay dia olona satria nga matan'izany fotoana izany ka olona mieritreritra fa izy no mpanohatra ka ataonao atao an'io. Ka rehefa tsisy ny mpanohatra dia hovay amin'izay. Milina traikefa sy fahaizana ary politika mazava ny fitantanan-draram-pirenena fa tsy vita ny fisehosehoana fotsiny ihany. Raha ny hita mantsy dia tena angadin'ny fitondrana ankehitriny tokoa ny mampifalifaly vahoaka amina lanonana maro isan-karazany. Fa tsy hainy kosa ny mamaha ny olana izay iainan'ny malagasy dia ny fitsaboana, ny fidangan'ny vidim-piainana, ny fampianarana ary indrindrandrindra ny fandriam-pahalemana. Politika makaiza marina azy ny politika izay ataon'ny fitondrana ankehitriny. Fambolena Vaovao sy Madagasikara. Ny barrage Vaovao dia mikotana fotsiny ny fotoana izao. Mitovy amin'izay barrage ny Samaloto. Miadana ilay fanambarana ilay barrage ny Prime Ministre raha ohatra sanatry Vaovao ka tsy misy montsak'orana ampy ny fotoana ity ka tsy vita manakana ny rano amin'ny rano ny PC15 Valet Mariana tsika dia siva vokabary ao anaty zaka amin'ny tokom-bolena manaraka eo. Ka dia mampatsiara ilay kareo gouvernemanta zany mba hiazakazaka fanambarana ny barrage io ary atao lahara-pamena tompo fa ny vary foto-tsakafo malagasy Vaovao sy Samaloto. Atao anatin'ity PGE ity dia miresaka fa mahazo famatsiana ianarana avy amin'ny rano ny toerana 20 ao anatin'ny distrikna Vatovazaka. Tsy misy précision moa izany aizavy fa lefa ao zany ampatsiavana rehefa toko ray misy dia hoe misy kabo efa apetraka ao amin'ny Hermanoso Ambatosoratra ary amin'ny commune ny Bejofo. Raha ny fandaharam-potoana tamin'ny Zio ho amin'ny Hermanoso mara-pandehanana ilay famatsiana ianarana tamin'ny rano dia tokony mahazo famatsianaratra amin'ny groupe électrogène izy. Nisy hitanam-piandoha nandeha adiny valo ny ena adiny efatra amin'izao dia lestage marak'izay. Angamba tokony ampatsahivonareo amin'ny ministeran'ny angovo ilay olona mahazo an'ilay tetikasa mba anaraka an'ilay bokin'andraikitra amin'ny fanatenarana an'ilay asa. Santionan'ny etaetany vahoaka tsy voarakitra anatin'ny politika ankapobeny ny fanjakana zany. Tsy mamaly ny etaetany vahoaka ny PGE raha ny tsikaritra. Ny antony dia politika tsy nakana ny hevitra ny vahoaka akory. Rariny sy hitsy ny araka izany raha saiky fangatahana azy tsikerana nameny ny fandraisam-pitenenan'ireo député nandritra ity fionana voalohany ity. Neo fangatahana sy fanamariana maro nandritra ny fifampiresahana na fionana tamin'ny lehiben'ny gouvernemanta dia azo heverina fa
tsy mahafapoa ny vahoaka ny fotony ny programa zay nentin'ny premier ministre amin'izao fotoan'izao. Midika zany fa tokony eno ny solombavambahoaka ny premier ministre sy ny gouvernement mba ahafahana manatsara bebe kokoa an'io programa anazy io satria ny tanjonsika menakavy dia ny ampandroso ny tany sy ny firenena. Noho izany indrindra dia ity fionana androany ity dia atao hoe fionana voalohany tamin'ny solombavambahoaka sy ny lehiben'ny gouvernement dia tokony handray lesona zany izy miainga avy amin'ireo le fangatahana maro samihafa ireo manoloana ny programa izay nentina nanoloana ny solombavambahoaka. Raha ny tokony ho izy dia vina tokony ao anatina 10 taontsika farafakely no miresaka fa zay moa no hita taratra ao anatin'io PGE amin'izao fotoana izao ny taona 2024 sy ny 2024 mibetsaka indrindra voatanisa ao anatin'izy io. Izany hoe vina ao anatin'ny foezaka no hita taratra ankehitriny. Raha tena hibanjana firenentsika fa mpandrosoana ny firenena dia tsara no mijery lavitra mba ahafahana mametraka ireo pakady mahomby teniny ety am-piandohana zany ahafahana mitsinjo lavitra ho an'ity firenena ity. Ho tanterahana ny talata 20 Aogositra kosa ny famelabelarana ity PGE ity ho an'ny loholona. Ny fionana voalohany teo amin'ny solombavambahoaka andaniny sy ny premier ministre miaraka amin'ny gouvernement tarihany ankilany teny amin'ny lapan'ny Tsimazaza no narahantsika teo. Fa eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana kosa tsy manana politika mahomby entina mpandrosoana amin'ny fanabeazana eto amin'ny firenena ny mpitondra fanjakana ankehitriny raha ny nambarany hetsika roy. No tsikerainy ity vovonana ity ny tsy nanekeny ny fitondram-panjakana anatanteraka an'ilay tetim-pivoarana amin'ny fanabeazana na ny PS. Edena Elia no mitondra ny vaovao amintsika sariny Mano Randremalala. Manoloana ny fanapahan-kevitra samirery no raisin'ny gouvernement momba ny fiemorana tsy anatanteraka indray ny PSE na ny tetim-pivoarana ho an'ny fanabeazana dia nanao fanambarana androany sy ny fiarahamonim-pirenena roy fa tsy mankasitraka io fanapahan-kevitra io. Efa nisy ny faneken'ny mpisehatra rehetra ny anatanterahana ny PSE ho iatrana izy ireo. Ny zavatra natao androany zany dia ny hoe hanamafisana ny anatanterahana ny PSE izay efa nikotrokotrohana sy namasahana nandritry ny taona maro ary efa nakatoavy ny mpamatsy vola ary nosiavy ny gouvernement malagasy ka aminay tsy rariny raha hoe fanapahan-kevitra tokana ny anafoanana an'izany PSE zany izay efa lany ny vahoaka malagasy ny mpanabe ny ray aman-dreny mpianana satria natao fahakahakevitra eran'ny Madagasikara. Manaitra ny mpitondra izy ireo mba hatsiaro tena ary indrindra mba hamerina ny fifampiresahana miaraka amin'ireo mpisehatra rehetra izay efa nandany ny fanatanterahana io tetim-pivoarana io. Ny irina zany dia mba hatsiaro tena ny mpitondra satria indrindra ny filoham-pirenena satria ny filoham-pirenena mbola tsy tena ny teny mazava ny hefiny ka anatanteraka an'ilay tetim-pivoarana momba ny fanabeazana izay efa nifanekeny rehetra. Rehefa avy eo ny fiverenana andatabatra boribory dia eo amin'ny fanatsarana ny fanatanterahana sy ny fampiarana azy fa tsy tokony ho fandavana an'ireo singa fototra izay tena iorena n'ilay tetim-pivoarana momba ny fanabeazana zany. Dia vonona izay ny fanetahana ataonao teo vonona izay ny fampiresaka ny fanometahana amin'izay rehetrarehetra momba ny tetim-pivoarana momba ny fanabeazana ity fa ho an'izay rehetra tombotsoa ny vahoaka sy ny ankizy malagasy rehetra ihany koa. Nanao valan-dresaka ho an'ireo mpanao gazety ireo fiarahamonim-pirenena mivondrona ao anatin'ny hetsika roa ireo androany. Lohahevitra no velabelarina ny hoe hiemitra tsy anatanteraka ny PSE na ny tetim-pivoarana ho an'ny fanabeazana ny fitondrana ankehitriny fa atao fanahiniana ve ny angejany olom-pirenena sy ny ankizy maro ao anatin'ny abadona sy ny fahantrana. Fa hijanona itondra voatra ihany isika amin'ity vaovao manaraka ity. Manomboka izao dia misy ny fandaminana eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny préfecturan'ny polisy eto Antananarivo ka anisan'ny hiavaka amin'izany ny momba ny sehatra amin'ny fandriam-pahalemana sy ny fahadiovan'ny tanàna. Noro fitiavana no mitatotra ny vaovao sariny Tahiry Niaina.
mitoy hatrano ny fanadiovana sy ny fandrindrana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra tario ny anivo ny commune Antananarivo renivohitra na amin'izao akatoko ny fahatongavan'ny pape François eto Madagasikara ny 9 septambra ho avy izao raha ny loharano vaovao azo ka ny anivo ny commune Antananarivo renivohitra sy ny prefekturan'ny polisy no hiara isalahy ny amin'ny fanatanterahana izany hojerena bebe kokoa ny lafy ny fahadiovan'ny tanàna ny fandriam-pahalemana ny fifamoivoizana tsara ny manamarika fa ny commune Antananarivo renivohitra no nangataka ny siny fivoriana teny Tsimbazaza androany araka ny voalaza ny sekretera jeneraly ny tanàna n'Antananarivo Andriamatoa Randriamasinoro Tahirnirina nandiniana izany. Nisy fivoriana zany niarahan'ny tato prefecture sy ny tao amin'ny commune urbaine Antananarivo zany miaraka amin'ireo responsable ny fandriam-pahalemana eto Antananarivo renivohitra zany mikasika point vitivity zany mikasika an'ireo marchand ambulant zany ireo le mpivarotra mivarotra eny amin'ny arabe. Misy ifandraisana moa zay amin'ny resaka hoe fanamaivana ny fivezivezena zany ny circulation ary mikasika ny marché tsy maintsy andraisana zany zao fivoriana zao satria andray vahiny marobe tsika atoato tsy manjary ratsy le imagin'ny Madagasikara zany raha ohatra ka raha tsy jerena afa-tsy ny amin'ny rue de l'indépendance iny amin'ny loto sy ny rehetrarehetra zay apetraka ireo ataontsika hoe 4 mi zany dia tsy maintsy andraisana fepetra zany ny fanadiovana tanàna ny fivezivezena zay zany no niarahana mivory teto ka isy fepetra ho raisina zany atoato mikasika ireo zavatra ireo. Tsara ny manamarika fa tsy dia ny fiavian'ny Papa François loatra eto an-toerana no tena antony gavana anaovana ny fandaminana fa ho fanatsarana sy fanomezana endrika ny tanàna n'Antananarivo amin'ny ankapobeny. Itoy hatrany ny hetsika fanadiovana sy ny fanatsarana ny tanàna eto an-drenivohitra fa tsy amin'ny fotoana ahatongavan'ny Papa François io ihany ka manomboka amin'ny herinandro izao no ampiarina avy hatrany ny fandaminana. Eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra kosa mitohy hatrany ny asa fanadiovana ataony ao anivon'ny boriboritany voalohany efatra amin'ny alatsinainy izy ireo no nanantanteraka an'izay fanadiovana izay ary ao anatin'izany ihany koa no anentanana ny besin'ny maro mba tsy andoto. Nory fitiavana no tatitra ny vaovao amintsika sary ny Toky Ramarola. Miezaka hatrany ny ekipan'ny boriboritany voalohany amin'ny fanadiovana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Porofon'izany ny fisian'ny fanadiovana Vaovao izay ataon'izy ireo isaky ny alatsinainy Zoma sy sabotsy ankoatra ny asa fanadiovana izay efa fanaon'izy ireo amin'ny andavanandro. Na dia eo aza nefa izany ezaka izany dia mbola hita hatrany fa maloto sy maimbo ny tanàna satria ny ankamaroan'ireo mponina dia mbola manary ny fako ny etsy sy eroa. Ireo mpatory an-dalana ihany koa etsy an-daniny dia manao ny ataony amin'ny fanaovana maloto manerana ny tanàna ka miteraka fahasorenana ho an'ny hafa izany. Ny ekipan'ny boriboritany voalohany moa zany dia manadio foana ity avenue de l'indépendance rehetra ity ary misy fanadiovana Vaovao isaky ny latsinainy Zoma sabotsy satria be loatra le mpandoto eto amin'ity faritra Analakely ity indrindra rehefa amin'ny andro fety moa dia mitombo tokoa ny amaroan'ny fako sy ny olona mandoto ety. Eo ihany koa ireo mpatory an-tsena maro dia maro 4 mi zany zay tena mamela loto tena loto mihitsy zany satria tay misy zany tena diova mampiasa ety zany ka miezaka zany ny atao boriboritany voalohany anadio ny tanàna ary manentana antsika mponina ihany koa na mpandalo indrindra mba tsy andoto satria dia tena renivohitry ny tanàna ty faritra Analakely ty ka tokony ho ajaitsika so ho tiavitsika koetany tsika varotra indrindra mponina ihany koa indrindra mba ho sarotiny amin'izany ka ifampiteny sy fananatra isika satria maloto ny tanàna ny mpanadio nefa somary vitsivitsy ihany fa dia manao ezaka hatrany moa ny tanàna n'Antananarivo. Koa manentana ny besin'ny maro ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mba samy ho sary-piaro amin'izany fahadiovan'ny tanàna izany sy ahatsiaro tompon'andraikitra ka sahy fampiteny sy fanoro lalana raha mahita olona manao ny tsy mety.
ankoatra ny fanentanana ny besin maro dia efa miezaka ny manazatra ny tsirairay sy mampiseho modely ihany koa ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny fikarakarana fanadiovana Vaovao toy izao ny tanterahina teo Analakely sy ny manodidina tamin'ity androany Zoma 10 Aogositra 2022 izay nifandrombonan'ireo ekipa mpanadio avy eo anivon'ny boriboritany voalohany sy ireo ekipa ny mpamonjy voina izay nanadio tamin'ny alalan-drano. Fanentanana vahoaka Antananarivo zany mba tamin'ny tonga saina daholo amezaka fahadiova rehefa mba hita taratakely fa tsy voatery tonga dia voala total daholo aloha rehefa ampirehetrarehetra rehefa mandeha atambara tonga tsirairay ihany rehefa hita mba hita tsara zao mba misy fahadiovana kely rehefa manao zao manao izy voatery tonga dia hoe vita hoe tonga dia androany dia vita daholo Antananarivo fa mandeha ambara tonga ihany tery tonga dia vita indray mandeha misy manao dia misy tsy manao fa manao aloha zao commune hita aloha zao manadio. Raha araka ny voalazan'ny tompon'andraikitra ara-teknika avy eo anivon'ny boriboritany voalohany Andriamato rakotony Rina Maminiaina dia tena mafy ny asa fanadiovana tanàna eto an-drenivohitra satria betsaka ho izy ny mpandoto kanefa vitsy ny mpanadio. Tsy sasatra ireo mpiasan'ny commune manadio sy mandroaka ireo maloto izay avelan'ireo mponina kanefa na dia izany aza tsy kivy izy ireo fa miezaka hatrany mba ho tombontsoan'ny mponina eto Antananarivo renivohitra. Eo amin'ny tontolon'ny vonjovoina eto Antananarivo renivohitra kosa dia sambany no nisy ny fampisehoana voka-pikarohana noentin'ireo mpamonjy izay mbola mpizahatra raha. Ao anatin'izao 70 taona ny mpamonjy izao no nisehoany izany ary izy ireo dia tamin'ny 24 febroary no tao zany ary dia naneo ny asany. Nolo fitiavana no mitatitra ny vaovao sary ny Toky Ramarola. Ho fanatsarana bebe kokoa ny sehatry ny famonjena voina eto an-drenivohitra isy ny ezaka lehibe tanterahana eo anivon'ny vondron'ny mpamonjy voina ny commune Antananarivo renivohitra manomboka izao. Tafiditra indrindra ao anatin'izany ny fampitomboana ny fahalalana ho an'ny vahoaka eo amin'izay resaka aroloza izay eo ihany koa ny fampitomboana isan'ny mpamonjy voina hatreto mpamonjy voina iray no miandraikitra mponina eto an-drenivohitra efa mahatratra 700 isa. Tao anatin'ny 70 taona somary ny tarazoka ny asa izany indrindra no anisany antony ezaka ho tanterahan'ny vondron'ny mpamonjy voina. Ao anatin'ny fankalazana tanteraka ny 70 taona ny vondron'ny mpamonjy voina zahay eto Antananarivo renivohitra. Marimarina kokoa makalaza ny ivony zany fankalazany ny taonjao bily 70 izany. Koa satria moa zany somary nahatsapa zay fa somary niadanadana kokoa ny 70 taona zay niainana teo aloha dia amin'izao fotoan'izao zany dia hiezaka ny hanatsara ny kalitaon'ny famonjena voina eto Antananarivo renivohitra. Tsikaritra fa nahazovana tao ny trangan'ny zavatra maro ny loza ny famoizana ain'olona izany indrindra no anisany antony nanatontosany teo anivon'ny vondron'ny mpamonjy voina ny fampisehoana ny voka-pikarohan'ny mpamonjy voina mpizahatra raha mba ahafahana mikaroka ny tena fototry ny olana izany hoe ny tena ny aviany loza. Tafiditra indrindra izany ao anatin'ny fankalazana ny ivony 70 taona ny mpamonjy voina. Ny androany moa zany dia fampisehoana vokatra natao fikarohana isatarika zay natao ny mpamonjy voina. Pirofo zany fa tsy mijanona fotsiny zany zay amin'ny hoe tonga dia mamonjy voina tonga dia mamono hafa fa amin'izao fotoan'izao dia fa miezaka mikaroka ny antony rehetrarehetra izay nampisy olana sy ny antony rehetrarehetra ihany koa zay heverina fa hanatsarana izany kalitaon'ny famonjena eto Antananarivo renivohitra zany. Tena sambany teo amin'ny tantaran'ny vondron'ny mpamonjy voina ny tsara lalàna zany no mba nisy izay fampisehoana vokatry ny asa fikarohana izay satria moa zany stazina BSPP2 CT2 no natao teto zay stazy ambonimbony ihany azahoana miakatra any amin'ny sous-officier supérieur ary atongavana mihitsy eny amin'ny laharany manamboninahitra.
ankoatra izay nanentana ny vahoaka hatrany ny kolonely Ramanoara Franki mba hiarasa hatrany amin'ny mpamonjy voina manoloana ny tranga iray. Zava-dehibe ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta mba ahafahana misoroka aingana ny loza. Manentana ny vahoaka hatrany moa ny kolonely mba hiantso maimaimpona ny larana 720 raha sendra misy ny loza tampoka. Dia misaotra anao naharitra hatramin'ny farany ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MPS. Samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko.